tantarantsika izay ao anatin'ny boky Rozy vola ihany a. Dia ny titran'ny tantarantsika androany a, ialao fa mianatra ny lehibe ao amin'ny pejy faharoa amby telopolo. Dia noho tsara ary mba hianatra ihany koa hono ny olon-dehibe eto an-tanàna. Efa natomboka omaly ny sekolin'izy ireo. Ny lakilasinay ihany no ianarany, saingy amin'ny 5 izy vao miditra. Laseriny resakay ankizy. Tena andalana nody ny mikasika io sekoly lehibe io. Mianatra mamaky teny sy manoratra hono le ity ireo olon-dehibe ireo a. Dia mampiasa garabola ve izy ireo? Tosolaitra be ihany hono no ampiasainy. Mbola kapoana ve izay tsy mahay? Tsy fantatro fa andeha jerentsika any rariva. Noho ny maizimaizina ny andro dia maromaro izahay no niainy teo ambany varavarakelin-dakilasy. Tsy nitabataba fa ny andro tsara izay zavatra iseho. Tampoka teo anefa. Poa! Ialao fa roraparako ny akanay rehetra. Sady mime. Iza ny vo? Ny andro ny mora letsy ny voa hoinay. Tena mafinaritra ilay tantara satria tiako misy zavatra tiako kely, marina kely ho anareo rakizy a. Ny taona rehetrarehetra mandra-pahafatitsika dia natao ianarana zany hoe tsy tokony eritreritra zany hoe tsy mahay androany a dia hijanona ianatra fa tokony tohizana foana fianarana na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana satria ny antony a raha ohatra ianao a zavatra tsy hainao androany a afaka ataonao rapitso a zany hoe tiako tanaina zany a fianarana foana ny fiainana na izahay efa lehibe ary ohatra zao a nisy fotoana somary tsy dia mahay mamaky teny ohatrany a dia inona zavatra ataoko dia mamaky boky foana amin'izay a mba mahay ohatrany koa hoe tsy mahay mahandro ohatrany a dia inona ny ataoko ianarako foana ilay mahandro dia fianarana foana ny fiainana rakizy a izay ny tiako tenainina anareo androany a dia mirary soa anareo amin'ny manaraka indray.